men'Andriamanitra tomponandro avelomana sy iainana rehetsehana ka samy natratra ny androandroany ary mbola tokasoma tsara ato amin'ity toerana ity maninona mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany hira, amin'ny alalany vavaka, amin'ny alalany fanomezana voninahitra an'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra sy mankatoy izany. Arabaina toy izany ihany koa ianareo zay manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalany fahitalavitra na Facebook sy ny sisa. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra toka eto androany ane dia ahitan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana izy. Ataova maina mafy be. Ataova maina mafy be. Hivavaka isika tompoko ka metraka ny fotoana eo an-tanan'Andriamanitra. Tompo, misaotra sy makasitraka anao zahay fa mbola nomenao tomponandro sy andro avelomana tokoa izahay amin'ity androandroany ity satria misy zavatra tianao atokavana amin'ny fiainanay ka dia misaotra sy makasitraka. Ary raha toka eto izahay dia inonay fa ananatra anay ianao, anitsanay ianao, ampahiranay ianao ary olazainao aminay zay tokony ho fiainanay amin'ity taona 2024 zay diavinay ity. Afafako ny ran Jesosy hoe ho aminay rehetra toka eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika anompotompo amin'ny alalan'hira avy hatrany. Mety aminao dia andaontsika ity tanana ho an'i Jesosy ho famezana voninahitra azy. Halleluja. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ane dia tonoina amintsika tsiraray avy na ianao ato an-tranon'Andriamanitra na ianao zay manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny tambazotra sosialy. Androany ny loha hevitrintsika ao anatin'ny fiderana dia hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Amen. Te hampatsiahanao aho hoe ninina olanao, ninina ady atrehanao, ninina zavatra mety iriny fonao dia zao mahay manao mihoatra zay eritreretintsika Andriamanitra. Izy le Andriamanitra magaga ary tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tamin'ny latsinainy tamin'ny herinandro magaga ny hafatra zay nety mpanompon'Andriamanitra teo dia kiasika ny amin'izay mihitsy ary androany mbola tian'Andriamanitra hiainantsika izany hoe tena mahagaga zany tompo. Dia raha mety aminao dia manasanao amitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia alohan'ny anaovantsika ny hira dia zao hitanao tsy haiko ianao na efa anisan'ireo efa nandray fahagagana na hoe olona manodidina ny olona anankiray efa nandray fahagagana fa za manokana niaraka tamin'ny olona anankiray efa nandray an'izany fahagagan'Andriamanitra izany. Mamanay narary tamin'ny 7 taona lasa, narary tapaka lalandrà fa zao raha ny ara-medikaly no njerena dia tsy tokony ho velona tsony izy androany. Tokony efa maty izy tamin'izay 7 taona lasa zay. Fa za ilaza aminao fa tena tsy miova Jesosy. Raha nanasitrana olona maro be Jesosy tamin'ny andron'i Jesosy tetỳ ambony tany, tamin'ny andron'ny apôstôly, tamin'ny andron'ireo zanak'Israely dia mbola mahay manasitra an' Jesosy androany. Ary le aretina nahazo azy raha ohatra hoe ny survivre ary izy dia raha mazana ny olona tapaka lalandrà mikaikina na mivilana na mitelana. Fa zao nataon'i Jesosy matanjaka izy androany zao sy anao miresaka zao. Nataon'i Jesosy vavolombelona izy hoe salama tsara satria nahoana? Satria tsy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra tao. Mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra zay ivavahany zao sy anao. Tsy iza zany fa Jesosy. Dia amin'ity hira voalohany ity dia zao tomboka ianao hanana finoana dia ho tenenitsika ny olana, ho tenenitsika ny aretina, ho tenenitsika ny ady hoe hain'Andriamanitra manao mihoatra an'izay nofisika. Ao anatin'ny feon'ny zava-maneno izay efa handesa ady dia ilaza amin'ny tenanao ianao mba ho resy lahatra ny ao anatin'ny fonao hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ilay tompo, ilay ivavahako tsy izy zany fa ilay izy atraitraika mandrakizay. Tena za mihitsy Jesosy ary androany sanay manambara an'izany ampiabe maso fa tena tsy miova ianao. Raha manantena zavatra raha dia mihoatra an'izany, mihoatra an'ilay nofisinay no omenao anay. Amen. Resy lahatra ny amin'izany zay Jesosy za mahatonga anay androany sa manambara fa mahay ianao, mahay mihoatra ianao ary ianao ilay no limite tsy misy fetra. Hainy tompo manao zavatra rehetra. Hainy tompo
zay tsy vitany olombelona dia ain'Andriamanitra atao na vitany olombelona ara dia mahay manao mihoatra mahay manao zavatra tsara lavitra Andriamanitra Sanao dia teneny foana hoe hain Jesosy matoky ao Jesosy foana amen Sisy azo antenana tsony ary dia hainao manao zavatra vaovao hainao manao lalana eo amin'ny fiainana ianao le mpanao fahagagana mino an'izany zahay androany Jesosy aho vavolombelo fahaizanao zahay vavolombelo izahay fa tena tsy misy fetra ianao vavolombelo izahay fa eo amin'ny toerana mampalimite any olombelona dia mahay zavatra rehetra ianao dia ira izahay hoe hain Jesosy atao Sai no físico teny aminao hoe zany Andriamanitra zany no eto amin'izao fotoan'izao eto ianao Jesosy aho ianao le mahay zavatra rehetra no eto miaraka aminay eto ianao le mahay fahagagana no eto miaraka aminay eto ianao le mahay manasitrana no eto miaraka aminay eto Jesosy aho ianao le manao lalana rehefa tapidalakaleny olona eto ianao le manokatra varavarana iny ianao no eto amin'izao fotoan'izao eo amin'le tsy misy azo antenanay ianao le eto amin'izao fotoan'izao manampy anay mitondra anay ho amin'le fiainana mamiratra ianao Jesosy aho halleluja etiana Etiana sapanay sa mitsaoka
androany no iantony ankofanay eo anatrehanao ianao le andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao le andriamanitra magaga zany no iankofanay eto androany eto ianao jesosy a tsapanay zany fanatrehanao zany ary miasa eto ianao tsapanay iza mitsaokana etiana miasa eto aminay mitsaokanao zay le mpanao lalana mpanao fahagagana le marina amin'ny teny panao fahagagana tanante mazava pusaka tumpo zay maizy anao le mahay manao mihoatra ny eritreretinay zany le maizy anao panao fahagagana tanante mazava pusaka tumpo zay maizy eto ianao jesosy a dia mbola venay hoe tsapanay fanatrehanao tsapanay iza mitsaokana etiana miasa eto aminay mitsaokana eto ianao jesosy tena tsapanay tokoa zany fanatrehanao zany etiana tsapanay iza etiana miasa eto aminay mitsaokana panao lalana panao fahagagana tanante mazava pusaka tumpo zay maizy anao panao lalana panao fahagagana tanante mazava pusaka tumpo zay maizy na dia tsy tsapako aza miasy anao tsy mitsahatra fa miasa foany anao tsy mitsahatra na dia tsy tsapako aza dia miasy anao na dia tsy tsapako aza miasy na dia tsy tany maso na dia tsy tany dia miasa foany anao jesosy a tsy mitsahatra fa miasa foany anao mbola hira mafiaza jesosy na dia tsy tsapako aza na dia tsy tany maso miasy anao na dia tsy tsapako aza miasy anao tsy mitsahatra fa miasa foany anao tsy mitsahatra fa miasa foany anao na dia tsy tsapako aza miasy anao na dia tsy tsapako aza miasy anao tsy mitsahatra fa miasa foany anao miasa foany anao na dia tsy tsapako
famiasafonyana Panalalana ianao Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Panalalana ianao Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Yes, samy Jesus. Mino an'izany zay. Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Zay maizyana zay maisyana Zay maizyana zay maisyana Ny mahay zavatra rehetra zay maisyana Le mahay manao fanasitranana zay maisyana Le nanome fitiavana be da be anay zay maisyana Le nandatsaka ny raha teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana anay zay maisyana Le nampiavana anay tamin'ilay raitsito zay maisyana zay maisyana Sany anao Jesosy io Sany anao zany Jesosy io Rehefa miasy anao Sisy matohitra Halleluja Halleluja Sambatra loatra izay Jesosy manana anao Hainao atao tokoa Jesosy ny zavatra rehetra Ary androany dia tena te hanindraindra n'ilay maizy anao fotsiny izay Le tsy miova ho masany io ary mandrakizay Zay maizy anao Le tsy miova ho masany io ary mandrakizay Zay maizy anao Zay maizy anao zay maisyana Sambatra izay manana an'ilay tena izy zay maisyana Le tsy mba mafoy anay zany mihitsy zay maisyana Le manefa ny faniriny fony le tianao zay maisyana Le tena hoe io foana Jireh, Adonai, Shaddai, Rafa maisyana Le Andriamanitra Le ivavahany Isaka, Abraham, Jacob Le Andriamanitra Nafony teny zanalay tokana ho famonjena Ka nitondra fiainana vaovao aminay zay Ianao le mpanao lalana mpanao fahagagana Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Mpanao lalana mpanao fahagagana Le mitana ny teny Panalalana panafahaka mitanante mazava pusaka tumpo zay maisyana Misaotra Andriamanitra misaotra anao izahay tsara ianao mpanao tsara ianao Halleluja Amen Samiary maka toerantsika rehetra aza tondrona fa amin'izao fotoana anompotsika an'Andriamanitra izao dia miaraka amintsika eto ny tombo Jesosy
I tsy mba mandao na mafoy atsika tsy maintsy tanterahany sy amarin'ny foana ny teniny milaza manao hoe fa na aiza na aiza no iangonan'olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia aiza misy azy eo foana izy noho izany matoky fa tena eto marina izy ary manompo azy amin'ny fonao rehetra dia anao zavatra tsy apozinao eo amin'ny fiainanao izy zavatra tsara io tsy apozinao ho ataony aminao io satria mino isika dia andao hiteka mafy amen dia amin'izao fotoan'izao isika dia hitodika manokana amin'ny fanatrehana ny latabatra ny tompo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo raha ny voalasan'ny baiboly no arahana tsy fombafomba mpivavahana no fironina sy no volena tateoriana ny fanatrehana ny latabatra ny tompo na ny fandraisana fanasan'ny tompo fa didiny Jesosy didiny tsy maintsy atao mandra-piavana ny tanjony Jesosy amin'izany mba hatokatsika tsy anadino mihitsy tsy anadino an Jesosy Kristy sy ny fanavotana nataony teo ambony azo fijaliana zao no ataonareo ozy ho Jesosy ho fanambarana ny fahafatesako mifony zava-miafina matsy ny tsy fanadinoantsika an Jesosy zay maty teo ambony azo fijaliana ny tsy fanadinoantsika an Jesosy zay fa maty ho antsika araka ny voalazan'ny baiboly mifony zava-miafina io tamin'ny alalany fahafatesany teo ambony azo fijaliana no nitondran'i Jesosy ny fahotantsika rehetra ka na iza resy lahatra ny amin'ny Jesosy fa zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary niny sy nandray azy ary efa mitoetra ao anatiny zany Jesosy zany avy hatrany a dia misy herin'Andriamanitra hoy ao tonga eny amin'ilay olona manafaka azy amin'ny fahotana amen amen na iza mino a Jesosy hoe efa maty nitondra ny fahotana teo ambony azo fijaliana ary mino fa efa nalevina Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'izay dia ho avoakan'Andriamanitra ho mpandresy zany olo zany satria ilay devoly izay lehibe ny mpitondra fahafatesana lehibe ny mpitondra faharesena eto ambony tany ity efa voaringana tamin'ny alalan'i Jesosy maty teo ambony azo fijaliana ary indrindrandrindra natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty izy zany ake no ato natokany tsaony ely tamin'izany fotoana zany ny ezanana ely hoe Jesosy maty tokoa niarantsika nahita fa maty izy dia nalevina tatsy fa saingy nisy nangalatra amin'ny fatiny ary tsy hita mandraka ankehitriny zay nametrana azy nalefa zany tsao zany satria matahotra ny devoly hoe raha vo mino ny olona fa maty tokoa Jesosy dia nalevina ka nitsakana tamin'ny maty miaraka amin'izay vita matavy ny tantarantsika devoly tonga dia tsapany hoe tsy maintsy resy isika resin'izay mino an'izany mino hoe Jesosy efa maty Jesosy efa nalevina Jesosy efa tsangana tamin'ny maty lainga marifo totra moa ny any devoly a ka dia hita teny foana ny marina fa Jesosy Kristy lay tompontsika lay mpamonjy antsika dia omby baiboly hoe efa natsangana tamin'ny maty petraka tanakavanan'Andriamanitra raitsy ary amin'ny androandroany ity mifona ho antsika izy eo tanakavanan'Andriamanitra mifona ho anao izy mba ho voavela eloka ianao mifona ho anao izy mba tonga anao tsy hiterizina ho mpitoetra ho mpanota foana mifona ho antsika izy ary amin'izao ora izao miaraka amintsika eto Jesosy ka raha mandray fanasan'ny tompo anao androany dia mino fa amin'ny tontolo ity ho mpandresy ianao asiteka mafy be halleloia zao azy a andao hivavaka isika anomana fiainantsika rehetra
raha sanatria moa ka mbola nanota ianao malala ny nataonao dia aza manamartena fandaontsika hanao vavaka fifonana sy fibebahana eo anatren'Andriamanitra. Dia rehefa avy nanao vavaka fifonana sy fibebahana ianao tompoka dia aza iverenina intsony ilay ota izay nataonao. Aza iverenina intsony izany. Tsy mety amintsika intsony miverina amin'izany ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra epipetrana ihany a hivavaka isika. Ireo mpizara fandraisana kosa angatahana tonga dia maka toerana ety anoloana zany tompoka. Dao tonga dia hivavaka tsika. Halleluia, halleluia. Tia anay rehetra ianao, tia anay rehetra ianao. Anatrika ny latabatrao zahay androany, andray ny fanasan'ny tompo zahay androany, ka dia ho fahasoavana ho anay izany. Ihinana ny tenan Jesosy izahay, isotro ny tena ran Jesosy izahay. Fahasoavana lehibe ho anay izany, fahasoavana lehibe ho anay izany. Halleluia. Tohizy mivavaka tompoko, tohizy mivavaka, tohizy mivavaka, tohizy mivavaka ao, tohizy mivavaka ao. Halleluia, halleluia. Amen, 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 amen. Amen. Tohizy mivavaka ao, tohizy mivavaka tsika rehetra. Raha nanota ianao ao dia ataovy ny fifonana sy ny fibebahana. Raha tsapanao fa tsy nety nataonao dia manao fa fifonana, manao fa fibebahana, ary aza miverina amin'ny ota zay fa nialanao ianao. Aza miverina amin'izany ntsony ianao amin'ity androandroany ity. Sa mivavaka izy. Ary angatany isika itsangana amin'ny toerana misy antsika rehetra. Atsaka ny tananao fa hivavaka ho andreto namantsika reto isika amin'izao fotoana izao. Mivavao azy ianareo mba hisy fahasoavana avy amin'izy ireo raha hitondra ny mofo eny aminao na hitondra ny divay eny aminao ihany koa. Atsaka ny tananao. Toa hivavaka ho azy ireo tsika. Misaotra tompo, misaotranao zahay ny amin'ny reto olona reto zay efa natsoinao ho isan'ny izarany mofo zay tenanao sy izarany divay zay tena rahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, iserin'Andriamanitra sy fahasoavana lehibeny miainga avy amin'ireo olona ireo ho an'izay mandray ny mofo avy eto an-tanany sy mandray ny divay avy eo an-tanany ihany koa. Misaotra tompo. Tohizy mivavaka, tohizy mivavaka ho antsika rehetra.
iarahantsika manao ilay hira hoe maniry mafy ao. Mitamanokana ty fotoan-dehibe ity ianao ary izay rehetra andray ny fanasan-tompo-androany dia andray fahasoavana tokoa satria ny tenany tompo zay hoaninay dia tonga tenanay tokoa ary ny rano tompo izay sotronay dia tonga rahanay tokoa. Ka hiavaka izahay eto ambony tany ity amin'ny lafin-javatra rehetra tsy hitovy amin'ny olo zao tontolo zao intsony ny fiainanay fa hitovy aminao Jesosy ho arak'izany tokoa ny fiainanay. Atsakany taninareo zay tsy mbola nazy mofo na tsy mbola nazy divay akimpimasinao dia miaraka miry isika rehetra saintsay zany toykira izany fa tokony ho zany mihitsy ho arak'izany ny fiainantsika fiangonana amin'ity androandroany ity. Voalazain'ny Baiboly fa rehefa niona ny mpianatra sy ny tompo Jesosy dia nandray mofo Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra raina izy dia hoy izy taorina zay ano ity mofo ity fa ity no tenako raha mihinana an'ity ianareo dia manambara ny amin'ny fahafatesako ho Jesosy. Tompo ety an-tananay ny mofo zay raisinay ho tenanao tokoa ka aninay androany ho fanambarahanay ny amin'ny fahafatesanao
dia ilay fahafatesana teo ambony azo fijaliana. Fahasoavana lehibe ao anay ny finananay ny timofy ity androany izay tena tenanao tokoa, ka ho tonga tena ray ao aminao zahay, tsy androany ihany anefa fa amin'ny androm-piainana rehetra. Ary hitahiry ny fiainanay ho arak'izany mandritry ny androm-piainana tokoa zahay. Ano ny mofo eny an-tananao fa iny no tenan Jesosy. Dia arak'izany ihany koa ny kapoaka, norasin'i Jesosy ny kapoaka misy ny divay, dia nisaotra an'Andriamanitra raina izy. Taorinan'izay dia natolony andreo mpianatra ilay kapoaka misy ny divay. Sotroinareo ity ho Jesosy, ity no rako. Ilay fanekena vaovao, fanekena vaovao, fanekena vaovao alatsaka ho fanavotana ny olona rehetra. Voasoratra ihany tokoa fandrany Jesosy no nalatsaka famelan-keloka ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ray. Zay rehetra nino a Jesosy sy nandray an Jesosy ary manana azy ao anaty dia matoky fa voavela heloka ianao, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Sotroa zany divay zany fa iny no ran'ny Jesosy. Misaotra Andriamanitra tena fahasoavana lehibe ho anay tokoa ny nanatrehanay ny latabatrao tamin'ity androany maraina ity. Fahasoavana manampisabo fahasoavana. Misaotra Tompo. Voatahirinao olonao tokoa zahay mandritry ny androm-piainanay rehetra. Misaotra Tompo. Amen. Maka toerana avokoa isika rehetra tompoko. Andao tsika iroso hitondra ny fanatitra amin'izao andro maraina izao. Eto ny ampahafolon-karena rehetra, hoy ny Baiboly, hoy ny Baiboly, hoy iaho, fa hosokafana ho anareo ny varavaran'ny lanitra. Mino an'izany ianareo. Ny devoly koa sy atsan-daniny dia miezaka manatsatso ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ary mitady fomba be mihitsy izy mba tsy hinonao an'izay teny izay. Fa ianao mijoroa matoky izay voalaza amin'ny Baiboly, matoky izay voasoratra. Aza minaiky fitany devoly, fa ny devoly tsy manan-katao afa-tsy ny amingana, satria mafy aminy zany hoe ianao ho tafiditra ny an-danitra rahatrizay, ary ianao mandritry ny fahavelomana eto ambony tany dia ho tahina, ho ambinina, ho asoavina andray zava-tsy lanitra. Tsy zakan'izany ka toero izy, toero izy. Paoly moa efa nampianatra hoe zay efa nampianarina anareo dia azony hatramin'ny farany, azony hatramin'ny farany. Oka tsisy zavatra hafa na hery hafa ka amabo avelanareo, amabo anareo. Amaky antsika rehetra ny Andriamanitra zay matsapa fa nitahin'Andriamanitra na efa niomana natondra ny ampahafolon-karena eto makaty anoloana izany. Dia eto ihany koa moa ny boaty ny mission-tsika ho anareo izay tery anoana zany dia maketo anoloana ihany koa. Dia rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra. Dia farany isika faravolana tahaka izao tsika, isika volonvolana moa marimarina dia mamerina an'ilay valopy raky dehibe. Isam-bola antsika manao an'izany. Dia tiako anareo hijoro amin'ny finoana tena hanome fandraisana anjara arak'ilay anarina hoe raky dehibe. Dia izay inonao mantsy no ataon'Andriamanitra aminao.
raha hoy ianao hoe anao défi mihoatra noho ny teo aloha no ataoko ovitaiko amin'ity andre mandeha ity voalohany amin'izao RHEFI taona 2024 izao dia hoy aho hoe tonga avy aminao arak'izay inonao hoe Andriamanitra tsy manao zavatra mihoatra noho izay inonao ka dia mandroso isika tolera-pahafolon-karena iaty anoloana rehefa avy eo tataziny atoerana ny rakitra na ny fanatitra fanaontsika mahazatra ndahoary anao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany tompo Tsy misy zavatra tsy nao atao Niasety ny herinao Sy miova ianao Manangana tamin'ny Lazarus Reko ny feonao miantsoay Ankehitriny matoky aho Mandrakizay haiku vianao pandresy atrano Zavadresy ay atao Amneri ny fanahy masinao Reko le rivo baovao Ny fovato ovainao Ny mandaretra de arodanao Yante tulai Jericho Ankehitriny matoky aho Raiky fa ataonao samy Ainao atao Ny zavadresy fa ianao Lay mpandresy aminady Sy horesy mandrakizay Aiku dianao pandresy atrano Ainao atao Ny zavadresy fa ianao Lay mpandresy aminady Sy horesy mandrakizay Aiku dianao pandresy atrano Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy atrano Pandresy atrano Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Pandresy madakiza Si mandrakizay Aiku vianao pandresy atrano Ainao atao Ny zavadresy fa ianao Lay pandresy aminady Sy horesy mandrakizay Aiku vianao pandresy atrano Aiku vianao pandresy atrano Aiku vianao pandresy atrano dia misaotra ny tompo isika ny amin'izay fahafahantsika nantondra ny ampahafolo-karena sy ny rakitra izay dia ho tatazana manokana moa zany ny RHEFI fanaontsika mahazatra fa izao ny filazana ampianako amintsika
tsara isika mamontsy fotoam-pivavahana indroa ao anatin'ny alady anankiray maro amintsika no azo lazaina fa tsy afaka mamontsy fotoam-bavaka andavanandro nefa andavanandro eto a tena misy fahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony na talata amin'ny 20 io na alakamisy amin'ny 20 io ka androany a dia verina indroatsika amin'ny 20 fotoana spesial tsy mitovy ny hatramin'izay misy vavaka fandravana sy fanafoanana ozona efa enino mikasika ny amin'ny ozona fa spesial ny androany satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana aorianany androany kasy ny amintsika tsiraray avy tonga eto io amin'ny roa ora ihany koa anefa dia azona ho atrehana mbola misy fahasoavana hafa ihany koa ho zarain'Andriamanitra izay iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra pastorantsika avany fianaratsoa le amin'ny roa ora zany io ka aokontsika iomana arak'izay materanao na le amin'ny 20 na amin'ny roa na izy roa mihitsy ary a no ezanao ho tratrarina amen na zay zany a no filazana netiko anareo androany mandra-pahavitany famezantsika ny rakidebe a dia andao tsika rehetra mbola hiaraka anao hira araka ny fanentanana atao ndreto mpitarika fidiarany reto Ianao no alfa laitsiny io ianao omega mandrakizay manjaka mikely ianao tompo andriamanitry ny fagaga tompo tsy tola iavy-indrisy andriamanitry ny tsy ay atao rehefa miteny ianao tompo sisy matohitranao I know what I know what nisavachare I know what I know what nisavachare Simyu Yano Omega Manjakiza Manzaka Mikeli Yano Tumpo Anjamani Chini Fagaga Tuputsitula Yavinji Anjamani Chini Tiayata Refa Mitenya Yano Tumpo Sisimatu Ichana I know what
sanità lay mapitenimo lay panolalana masina mampaira sanità lay mapitenimo lay panolalana masina tumpa haina wata ni sabashare haina wata tumpa haina wata ni sabashare. Amen, amen. Sotra tompo. Afaka makatoeranareo mpitarika tonga amin'ny fotoana izay anambarana ny tenin'Andriamanitra, le teny velona, le teny mampatanjaka finoana, le teny mahatonga antsika lasa olona araka fon'Andriamanitra. Volona ve ianao iainao izany teny izany? Lehibe indrindra nefa tsy hoe mpiaina sanatria ka hanadina fa mila miainanao ary mandray le teny sy mandiaraka le teny. Amen. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur atsika vavy Fianaratsoa no hitondra ny afatr'Andriamanitra androany. Aleo izy mivady izay arabaintsika amin'ny anaran'i Jesosy no miaraka mandroso ety anoloana azy. Tao mafy ny tehaka. Tao mafy ny tehaka. Reo zany no pasteur atsika mianatra fiangonana ho Fianaratsoa. Tsy ireo ihany anefa fa mbola misy pasteur namantsika ihany koa mbola miasa ao Fianaratsoa. Fa ireo moa zany no miaraka amintsika eto Androndrakely androany. Dia faly mandray anareo zahay mandray anareo mivady ny fiangonana. Ny fahasoavana anie anapaka mandrakariva amin'ny fiainanareo tsy androany ihany fa dia mandritry ny asa fampona ataonareo. Dia hitondra ny afatr'Andriamanitra zany ndray amin'izy ireo izay hitondra dia manatona ty anoloana zany. Alléluia. Alléluia. Ho voninahitry Jesosy rery ihany ty andao mbola ity tanana mafy ataovy manana antoka ianao fa ho an'i Jesosy zany ty tanana zany a. Alléluia. Alléluia. Mena ny tompony voninahitra ny amin'ny afahako mijoro afahako manao asa fanompony eto a. Akalazaiko ny tompony ame opportunité tombontsoapasoavana afahana manompo eto amin'ity altary ty a. Ary miaraba manokana ihany koa pasteur Andriana Vravelona Adolphe mivady a. Makasitraka tompoky ny amin'ny fanosehana anay a zanaka afahana manompo tsara. Ary tahiny tompo ihany koa tsika fiangonana androany a. Ny tenenako hoe tahiny tompo ianao a satria mila matakatra aloha ianao fa ny tenin'Andriamanitra ataoko anaty foniteny ty a. Ohatra misy olona mitady tsondro lava manantona mba mety tsondro mba mety tsondro mba mety tsondro a. Fa ozy Andriamanitra hoe aleo tsy tsondro menan'ireo oloreo fa arato. Am'izay lasa patroana tsondro mihitsiny izy. Ka ny tenin'Andriamanitra dia arato azahoanao ny tokony ho azonao rehetra ao amin'ny tompo. Amin'ny fotoana isaky mandray teny ianao dia aoka tena isy fahavonona mpanatsy takatry ny saina. Satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy aina ho an'izay mandre azy fa aina ho an'izay mahazo azy. Ka eto aza mivonina miainy fotsiny fa aoka ahazo an'le teny mihitsy hoe ana mihitsy zany teny zany a. Tsy ody androany raha tsy mahazo teny hoentiko mody a hoentiko any amin'ny misy any. Amen. Eny tompoko andao mbola ity tanana mafy ho an'Andriamanitra dia manasanao hitsangana ary amin'izao fotoana izao. Andao iraisainy vavaka dia mba mangata-bavaka aminao matetika amin'ny pasteur ianao foana mangata-bavaka fa entiko indray pasteur mangata-bavaka mba mivavao anay ianao mba tena ampitenen'ny tompo le tokony anao androany. Amen. Dia izay zavatra rehetra kosa nefa rehefa vita ny amen anao dia efa mino ianao fa avy amin'Andriamanitra ho anao.
mba raha sitraka ao dia andao anandra-tanana dia andao hivavaka ray eo tonga amin'ny fotoana andrenesana ny teny mitenena Andriamanitra ao mitenena rehefa miteny ianao a dia hiasa ny tananao rehefa miteny ianao a dia Luc 1:37 masaka ao an-tsainay rehefa miteny ianao a dia tsisy afaky ny anohitra ntsony ny zavatra aorianany nampilazanao fa eto ianao amototra teny eto ianao anitsy ampianatra nangana eny andravan-tsy avy aminao ao amin'ny fananay mba iorenany avy aminao ka iorina ny fanjakanao amin'ny fananay androany tompo le saza ho an'ny fananay mihitsy androany no omeo aoka tsy teny mihoatra na latsaka amin'ny mpanomponao fa hiteny araky le fahoam-ponao natao hitete hitoetra ao amin'ny fanany hitondra fiovana tononoko androany fa teny ambareto fa ho tonga diloily any amin'ny tsirairay avy zany ho tonga diloily manositra azy ka hoentiny any amin'izay misy azy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra matoky anao atompo aleloia amen mazaho toerana tompoko aleloia ao anaty fonteny tenenako an'ity zavatra iraika aty ho antsika rehetra rehefa anatina fotoam-bavaka zavatra roa ny zavatra mety mitranga dia aza fahafamarihanyity ao anatina fotoana Andriamanitra hikasika anao fa misy côté anankiray an'Andriamanitra misy fotoana Andriamanitra tsy manana programa hikasika anao fa manao fananina mihitsy izy tsy hikasika anao satria amin'ny fotoana indray tiany ianao indray ny hikasika azy ka misy fetraikany daholo reo roa reo izy hikasika anao sy ianao nikasika azy aleloia fa eto ianao mety tsy azonao tao anaty fiderana ny zavatra ohatra hoe fanasitranana tsy azonao tao anatin'ny vavaka natao teo sisy mety efa nisy nandray ary mino fa efa nisy nandray satria eto Jesosy fa ao anatin'ny toriteniko ianao dia mbola afaky ny andray manatombo hatrany hatrany ary amin'ny fotoana iarahanao amin'ny tompo dia tady dio foana fa tsy natao miala maina zany ianao amin'ny Jesosy tahiny tompo ane ianao eny tompoko hijery ten'Andriamanitra avetrany sika ao amin'ny filazantsara marka toko faefatra andiny fa 5 amby telopolo marka toko faefatra andiny fa 5 amby telopolo dia izao no lazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy marka toko faefatra andiny fa 5 amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika ho aiza ozy izy hoe ny ampita ary rehefa nampodiny mpianany vahoaka dia nentiny tamin'ny sambokely io tamin'izany ihany Jesosy ary nisy sambokely sasany koa nanaraka taminy ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjerazerany alin-drano ny sambokely ka nila ho feny rano ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambony ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninona anao fa izao afatesana izao ary ny foa izy dia ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara ary dia nitsaratra ny rivotra ataovy amenna ary dia nitsaratra ny rivotra ka tony tsara ny andro ary hoy izy taminy nahoana ny sarotahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaika azy amen dia mbola hijery ten'Andriamanitra anankiray tsika Genesis 49:26 Genesis toko fa 7:70 andiny fahenina amby 20 fa kina ny teny amin'ny anara maheran'i Jesosy ny tsodranorainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola hoeo andohan'i Josefy zany dia hoeo atapon-dohan'ilay nalaza tamin'ny ralahany ataovy amen ndao tia tanana mafy an'Andriamanitra andraisantsika zany teny zany aleloia amen androany aza miainy toroteny fotsiny fa raisy faminanina ho anao koa izy zavatra voalaza eto aza varim-barina aoka azo teny ianao androany
hitondra fiovam-piainana eo amin'ny tantaranao ary manambara amin'ny anaran'i Jesosy fa hanova zavatra amin'ity semaine ity zavatra voarayanao eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iverintsika le amin'ny tantarany Marka toko 4:5-7 ary eo amin'ny 5-7 ihany no nivakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia ozy ny teny Baiboly. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika hoeny ampita. Io teny io dia programan'Andriamanitra izy io. Ahoana tsara hoe rehefa miresaka n'ity tantara ity ianao eno fotsiny fa atao vita ao amin'ny fanahinao 2025 manomboka janvier ka hatramin'ny 31 décembre. Hoy izy Andriamanitra aminao androany, eto sika zao fa andeha isika epita ery apita. Amen. Eto amin'ny début d'année tsika zao fa andeha ery amin'ny 31 décembre ery. Fa hoy izy Andriamanitra andeha isika. Androany ny tompo te hitenanao hoe tsy tiany andeha irery ianao dia niteny izy hoe tsy za rery ny andeha, tsy ianao rery ny andeha fa isika senao. Iza hozy izy ianao sy ny tompo dia hiara-andeha amin'ity taona ity. Zao ny lazaiko tamin'ny maraina hoe tsy hitondra ny ninonao anao ny 2025 fa Jesosy le hiaraka aminao amin'ity 2025 ity no anao zavatra tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Ny taona tsy mitondra ny ninona fa kosa lay Jesosy miaraka amintsika mihitsiny no anao zavatra. Ao anaty fonteny amin'ny lazan'ity zavatra ity, amin'ity taona ity tena mafisy be mihitsy ny relationao amin'ny Jesosy. Amin'ity taona ity tena mila manana communion amin'Andriamanitra. Tsy mahazo manao ohatr'izao amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity fa mila ohatr'izao amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity. Raha ohatr'izao amin'Andriamanitra ianao dia lasa ny fijerin'Andriamanitra ny fijerinao, fisainan'Andriamanitra fisainanao, ny herin'Andriamanitra herinao, fahasoavan'Andriamanitra fahasoavanao aminao, voninahitr'Andriamanitra voninahitra eo aminao. Azo io dia-tanana mafy ny olona mino eto androany. Amen. Teny moramora ny akaikina ianao nge zany resahana zany. Anisan'ny motivation mila anananao aloha rehefa tonga ty am-piangonana, tsika rehetra tokony manana motivation. Amen. Ary tokony le tena vrai motivation no mampirisika atsika nompo. Alléluia. Motivation anao tokony hoe ajanona daholo raha jiaby fa eona amin'ny tompo rehefa ho any am-piangonana. Ampianariko fiangonana ny fianaratsy hoe rehefa une fois ianao miala any an-trano any akaty am-piangonana dia efa tonga dia saina nompo zay ny ao anatin'ny saina. Fa tsy hoe dia ho any am-piangonana mba hikitikitika telefônina fa nompo ny anton-dia any. Satsy zany ve? Satsy zany ve? Le motivation anao nefa rehefa nompo ka akaty ianao dia atao fitiavana an'Andriamanitra. Fa rehefa fitiavana ny tompo le tianao koa efa miandra anao dia tafaraka ny tisy manina. Amen. Alléluia. Avelatsika iny fa eno tsara. Ohatra izy Andriamanitra amintsika rehetra andeha isika epita ery apita. Tahaka ny filazako ihany dia hoe raha fiteny matematika eto en point A epita ery en point B fa ozy izy Andriamanitra aza matahotra tsy hainao rery ny andeha any fa andeha isika. Alléluia. Satria Andriamanitra manokana dia mafantatra fa raha andeha amin'ity 2025 ity tsika dia ara-baky teny tsy vitatsika rery io. Tsy vitatsika rery. Misy fotoana ao anaty fonteny resaka herin'Andriamanitra hoe enao ny fitantananao ny ara-bolanao io tena mila herin'Andriamanitra. Ny fiarahanao ny vadinao mila herin'Andriamanitra io fa vitany je t'aime fotsiny. Ny fitaizainao ny zanakao mila herin'Andriamanitra. Alléluia. Ary ny afahanao miorina sy mijoro malona fakapanahy tsy vita ny saina be fotsiny fa mila herin'Andriamanitra. Ao ve satsy ao? Ary ny tompo mafantatra fa tena tsy mahavita teny irery tsika. Sampana malazo izy izy rehefa misaraka amiko. Toy izy amin'izay Andriamanitra amin'ity taona ity eto amin'ny début d'année ka hatrany amin'ny farany dia andeha isika epita ery fa ianao tsy maintsy tafavoaka. Amen sa tsy amen? Alléluia. Zao ny zavatra tiany tompo ambara. Ninona kalalovanao ankehitriny io?
ninona zavatra tsy hainao amin'izao fotoana zao dia ozy izy ny tompo raha eto amin'ny fahantrany ianao andao epitery amin'ny fananakarena raha eto amin'ny fanilikiliana ianao andao epitery amin'ny fahitapity fa zao fotsiny tsy maintsy miova loko ianao tsy maintsy miova tontolo ianao amen aloha anao mba tsofoka rano-kely alleloia aloha tsy ianao nitsofoka rano e aloha le olona mahafantatra anao nitsofoka rano le olona manodidididina anao nitsofoka rano tsofoka rano ny olona manodidididina anao ahita anjely izy a dia ireo anjely ireo hiteny hoe maninona tia mahantra ny tadiavanareo mimpanankarena zao zavatra mitsanga ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy azonao hoe na ary amin'ny farahidiny ary afaka hovain'Andriamanitra tsy takatra ny saina tsy izany mamorona an'izany fa teny be dia be ao amin'ny baiboly milaza an'izany alleloia alleloia ary amin'ny vovoka ary no alainy dia mikarakara alleloia nisy taona nisy fiangonana ray izay nanasany toriteny dia eo ampitoriana teny namangy an'Andriamanitra nisy mosara juté zay teto napetraky le olona eo dia ozy izy ny tompo tamiko eo ampitoriana teny hoe domika aloha enjera dia nidomika le izy ny enjera dia ozy ny tompo alaivo io dia nalaiko dia ozy ny tompo fafafafao kely fa misy vovo dia apetrao eo dia gaga fa hitako ampitenen'ny tompo amin'izay dia ozy izy ny tompo mitenena fotsiny ianao ataoko ohatrin'iny ny fiainanareo dia tsy azo mipilo le izy dia avy eo nalefa ny toriteny mampiteny Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'ny tompo tadidiko tsara nampahery anay ihany koa le izy ozy izy ny tompo ianao dia tahaka an'ity nisy plasy nanatsonanao fa ianao ny enjera dia latsaka tary amin'ny tsy tokony nisy anao tary dia lasa farany ambany nisy anao fa nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Jesosy nanetry tena niondrika izy nakanao tany misy anao dia avy eo nampekarinao zao dia fafafafany sy karakarainy dia napetrany tsara amin'izay ho ataony tompo aminao zany alleloia zany ny atao hoe acte prophétique an'Andriamanitra mody mosara jeté ny resany nefa ny anao ny tiana tongavana alleloia voafeo anatin'izany ny planina ny tompo ninona entany isy anao nisy nanetry tena atao Jesosy ny anarany tonga nidina izy ary tsy nitoetra teto ambony tany fotsiny fotsy Andriamanitra mbola tsy mitondra fiainana raha mbola eto ambony tany fa mila midina letika any ambany mihitsiny maty mihitsiny dia iny izy fananetry tena farany any farany ambany mba hakanao akatsika hitsipona atsika kanefa rehefa manaiky ianao ino azy manomboka alainy dia fafafafany le vovoka fafafany le ota fafafafany le zavatra tsy avaminy dia manomboka plaseny ianao dia ozy izy hoe fanjakam-pisorony firenena masina nalaiko ho an'ny tenako ilazany atsarako ianao zany resahany zany hainy tompo atao manova ny fiainanao alleloia hainy tompo atao zany hainy tompo atao zany ary programmany mihitsy zany amin'ity taona ity oviana hoe amin'ity taona ity aza mifantoka taona hafa ianao alleloia tia ny taonanao tia ny taona tsara indrindra ho anao zavatra sakatra saina fiainanao Andriamanitra amen nampahery anahy ty teny ty hoe andeha isika hoe pitery apita toy izay tompo tena misaotra fa tsy andeha irery aza fa miaraka aminao avy eo nampahery azy ny tompo an'ity hoe andeha dia hiteny izy hoe miala eto ianao fa tsy eto tsony misy tena Andriamanitra zao amin'ny boky mpaminany any dia ozy izy hoe aoka zay misy an'izay teny zay hoe aoka zay nitoeranareo amin'ity tendrombohatra ity profetika ihany koa izy io ara-paminanina hoe ny tendrombohatra dia dimension efa tratra ny zanak'Israely fa ozy izy Andriamanitra efa misy dimension tratrarinareo fa ozy Andriamanitra aoka zay nitoeranareo fa mbola misy dimension ambonimbony kokoa noho io fa aoka zay nitoeranareo fa mbola tiako entina amina avo ambony ianao lanja miakatra miaraka amin'i Jesosy raha ianao amin'ny afa-po amin'ny fiainanao dia zay mahatonga amin'ny fiainanao tsy miova tsony fa raha raisy ary noy manomboka androany fa ny sitrak'Andriamanitra dia natateraka le teny fanambarany izay nisoroata mihitsy mba ho hitan'izay mino hoe kely ny etombohanao fa lehibe ny hafaranao hiafara fa lehibiaza ny fiainanao io amen sa tsy amen tena akaikinao any amin'ny lapan'ny rendez-vous hoe alleloia ndray mpimaso afaka manova tantara ny tompo raha tsy mino anao dia anontany io Davida anontany io Josefa
I Davida any anaty ala tamin'ny maly izy any anaty ala. Avy eo tonga ny saison an'Andriamanitra aminy. Amen. Tonga ny fotoanan'Andriamanitra aminy. Dia inona mpaminany mihitsy miteny sady tsy misotro tsy mihinana tsy manomboka ny fety eto raha tsy tonga ely nahilikilikinareo. Alleluia. Avy eo izy jereo tsara le Davida. Ozy izy ny tenin'ny Baiboly, ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jethro rainy, tsy Jethro fa i Jesse rainy no niteny tamin'ny Davida, avy ianao Davida, andany ianao anatery fromage, anatery vatsy sakafo goûter ny rahalahinao, dia mba nomezi kely koa ny mpanjaka. Tsy programa iady mihitsy izy. Satria izy efa mpiady foana na programa io na tsy programa. Alleluia. Io na misy ady na tsisy ady tsy problème zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Anatitra fromage ny programa amin'io fa tsy ady amin'ny Goliata. Fa rehefa tonga hita amin'izay fa misy mibetroka be hoe Goliata avoaly lehilahy mahery. Gaga izy napetrany tsara ny fromage fa izy koa zany ohatry miseho maivavy zany. Dia inona ny teneniny? Iza koa le Filistina tsy mifora io ny andresy miaramila maherin'i Jehovah. Ianao hoe tsy mety ohatry ny hoe maivava zany Davida. Tena marina ny olona matokony tompo mihitsy no ohatrohatr'izay. Noho le motivation patokina ao anatiny. Alleluia. Dia inona? Hoy izy niteny leo akaiky. Raha maresy anio nge ianao vinanton'ny mpanjaka tsy mandoa hetra ny taranadrainao ray manontolo. Hoe ahoana tsara. Nanomboka teo David tsy mijery an Goliath en tant que adversaire fa mijery an Goliath en tant que papier cadeau mifono. Matetika maresin'ny olona dia fomba fijery ny adina. Satria Goliath anita fa tsy le tombontsoa ambadika le Goliath. Amin'ity taon'ity ianao David efa tantarataraina ny anazy ary nisoratana mihitsy mba anomezany tompo antsika le herin'Andriamanitra ao anatin'io tantara io. Fa torontsika ny Davida amin'izao vanandro zao. Ary amin'ity taon'ity izao sianao indray ny Davida. Alléluia. 2025 zany efa assuré. Hitanao ny ananako fahasahiana hoe efa assuré tamin'ny 5 janvier. Nisy activation pasoavana navototra teto. Avy amin'ny ray aman-dreny ara-panana mototra teny maro teto. Nenga mba tsy le mpiainy-panadino ianao fa ianao le patsiaro ary tena mamikitra am-po. Amen. Misy tem-pasoavana ny activena natsona hoe tsodrano teto be dia be. Ohatry nefa le fandrizareo any amin'ny page RHEFI Androndrakely any mihitsy izy couverture raha tsy diso fifoazam-panahy ty taon'ity. Amen. Fa ombiazany ty taon'ity. Amen. Satsy amen. Be dia be ao. Fa izao ianao manana finoana fa ianao miloloha tsodrano ianao. Tenanao akaikinao olony tsodrano tsika. Amen. Indraindray ianao rehefa miatrika dia adinidinao zany postanao zany. Adinidinao zany position efa nomeny tompo anao zany. Jereo kely eo akaikinao nge olony tsodrano io. Ao ve satsy ao? Olony tsodrano io. Alléluia. Nisy tsodrano navotra tamin'le 5 janvier. Efa ambony lohanao zany. Ary mino fa efa manatateraka ny tompo amin'izao fotoan'izao. Mbola vao efa février kay tsika. Efa février zao ary vao février. Ao ve? Dia aza mikirapaka. Aza mikiropaka. Amen. Fa tsy maintsy manatateraka ny teniny io Andriamanitra io. Misy formule na izay dia hoe rehefa miteny Andriamanitra, izao no teneniko ampino. Rehefa miteny Andriamanitra dia inona masaka ao an-tsaina voaloha? Dia mamalo ampino hoe Luc 1:37. Dia zay tsy mamaky Baiboly dia Luc 1:37 eo fotsiny efa an-tsainy ny dikany. Ao ve? Rehefa miteny Andriamanitra dia inona masaka ao an-tsaina? Ao mba sivo an'izay kely rahalahy. Rehefa miteny Andriamanitra dia Luc 1:37 mila masaka malaky ao anatin'ny sainao. Amen sa tsy amen? Inona ny teny samy mamaky isa roa telo? Fa tsisy tsy ho tanteraka. Ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Tsy maintsy tanterahany tompo izay teny navotra ny teto amin'ity altara ity. Alléluia. Tsy maintsy. Tsy maintsy. Manjary Andriamanitra mihitsy nge no hainina raha ohatra hoe tsy tanterahany ny teniny. Ary izy miany voninahiny. Ary rehefa projet n'Andriamanitra ianao mila feno voninahiny. Amen.
amaina sa tsy amaina amin'ity taona ity zany Andriamanitra manana programa goavana be fa ozy izy mila olona zay mahatonga antsika reto tsy nitaperina tamin'ny 2024 raha ny tantarantsika satria izy ny tompo misy projet misy planaka misy vision goavana 2025 fa mila olona aloha reo olona reo ataoko velona soa matsara 2025 ary manomboka aktiveko amin'ny alalan'ny sodran janvier lay zavatra ho ataoko ho amin'ny fiainan'izy ireo mba ho hitan'ny olona rehetra fa manana ny oloko tahiko raha malala nefa fa misy faminaniana zay miazona an'izao fiainana eto ambonin'ny tany zao miazona fiainana eto ambonin'ny tany hoy fa kosa tsy miazona anao zao le te faminaniana miazona eto ambonin'ny tany any parany any dia hisy andro mahory fa dia raina ny tompo noho ny tsodrano dia tsy ao anatin'izany liste zany ianao amaina sa tsy amaina raha miteny Andriamanitra hoe hisy enjera hisy lavo manodidina anao fa ianao kosa hijoro ary hitazana fotsiny miexista zany hoe ny manjohan'ny hafa tsy voatery anjohana alleloia nisy fotoana nampahery zay ary nampianatra tamin'izay ny loha hevitry ny toroteny tamin'izany dia hoe mitoera tsara ao amin'ny gosena anao satria raha dinihana ny loza folo tonga ny loza folo tamin'ny andron'ny zanak'israely tao Egypta toy izy ny tenin'ny Baiboly zay rehetrarehetra ao gosena dia avaka manokana tonga ny aizina be mihitsy aizina ary eo amin'ny Baiboly navarinana le fomba fiteny hoe aizina azo tsapaitanana izy nefa natsapa aizina eo anaty tranomaizina izy dia tsapako zany ohatra malamalama tsisy an'izany fa tamin'io azo tsapaitanana ny aizina fa ozy ny Baiboly zay tao agosena tsy niara-ny aizina zany hoe ianao sa mila manam-pinoana fa ny fiarana amin'Andriamanitra ity ho anareo le miteny hoe tsy mpanavakavaka ny tompo tena mpanavaka reto ny tompo kay avako arozy izy ny manompo ako ho avahany tompo tsika amin'ity taona ity zay manjoha rehetrarehetra any tsy maninona fa tsika tsy manjoha tsika zany dia no nefany tsy le amaina mafy be no mahatonga anao hiavaka fa anisany anankiray zay efa navotra taminao dia tsy na fa nitsodrandro eto vangin'Andriamanitra miteny aminao tsarovy daholo tompoko ny tsodrano zay efa navototr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony tamin'ity taona ity alleluia alleluia tadidio daholo raha ianao le be fanadinoana ibebao kely zany fa mifane masina mihitsy hoe fane masinao ianao le papatsya aoka hiasa ianao ato amiko apatsahivoa reteny ao ve sa tsy ao Satana mahafantatra tsara fa amin'ny fotoana ny fon'ny olona mamikitra ten'Andriamanitra dia manomboka lasa azo sapaitanana eo amin'ny fiainan'izany olo zany ny ten'Andriamanitra raha rivotsika hiresaka an'izay alleloia fa ianao zao zavatra resahan'izao ny ten'Andriamanitra dia misy processus na tonga ny teny iny ho tonga fiainan'le olona na hoe ho azo sapaitanana eo amin'ny fiainan'le olona raha aloha teny nomena ho any daolobe fa tsy ny daolobe mihitsy no antaterahany ny teny ho tanterahany ny teny iny fa zay manam-pinoana ihany ao ve nefa manam-pinoana misy karazany ozy ny tenin'ny lioka toko favalo reny le manam-pinoana fa manam-pinoana vetivety dia rehefa tonga amin'ny fakapanahy dia miala amin'ny fakatoavana indray zany hoe mino fa mino temporaire fa indraindray ny finoanao zana toetra amin'le indraindray zana toetra amin'ny fahelanelana fotoana na zana toetra mitsanga misy fa te hijery ny tompo hoe mamikitra le teny azo ve ny fony olona io fa rehefa vavaka examen an'izay ianao dia tsy teny tsy olona izy fa lasa fiainana mihitsy ho eo aminao lasa azo tsapahitanana alleloia ny tsodrano dia tsy natao alefa sy avotovototra fotsiny ho antsika rehetra zay efa navototra le izy raha teo fa androany ny tompo te hanamafy ary hanahitra antsika hoe itsodrano io dia hitondra zavatra goavana ho anao amin'ity taona ity amen teneniko anareo tsara fa ny fahatongavanay taty ekipa moa zay ny tonga taty ary efa misy ekipanay lasa dia mbola tafajanony zay no nisy zao fanompony zao fa nisan'ny tena antondianay dia anantona an'izy mivady fotsiny aninona akatsodrano ny fampiresaka zay tany fianaratsoa ahoana paster amin'ny projet amin'ity
inona ny programme, inona ny vision, inona ny sy ny sisa. Dia samy lazany anazy teo tena goavana. Sady amin'ity taona ity tsika ny ankalaza amin'ny 20 taona ny RHEFI nandritra n'izay taona izay. Alleloia. Dia inona zavatra mitranga? Andoranga tsy hanomboka raha tsy mahazotrany mihitsy aloha. Satria raha dinihana ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao elo lalana ny teny zany mihitsy sika, fa tokony teny aloha ny tadiavina voaloha, fa ny teny na tsodrano no migaranty fantanterahany zavatra rehetra. Avato kely ny resaka, marobe ny tokantrano rava ankehitriny satria tamin'ny nanomboana an'le relation tsy natomboka tamin'ny tsodrano. Misy ihany mpifamofona koa hoe mpifankatia zany nanantona ny ray aman-dreny mba tsofina rano fa tsy namototra tsodrano le ray aman-dreny. Toy izay antsika rona ngany vady fa tsy velao any zay any sy sisa. Lasa tia indray zany mandeha me mikorotana indray le izy aty afara satria maninona tsy ampy tsodrano. Misy fomba fiteny zay hoe misy olona fiainan'olona vokoozona satria tsy ampy tsodrano. Misy miainy ve zany? Androany Andriamanitra te hanamafy ao anatin'ny fonao fa ny olona manana tsodrano na mitondra tsodrano na olon'ny tsodrano dia ara-baky teny olona tsy azo azera. Maninona tsara hoe? Olona maninona hoe? Ara-baky teny olona tsy azo azera ny olona mitondra tsodrano. Ny tantaran'i Jakoba tamin'ny lahady heriny torian'ny ray aman-drentsika izay hoe Jakoba dia tena niresaka amin'Andriamanitra hoe Tompo, Andriamanitra, Jehovah za io tena tsy nanana ninina tehina fotsiny taty amiko fa kehitriny lasa ina ozy izy? Lasa toboroa. Miresaka amin'ny point de départ ala izy ary miresaka point d'arrivée ny hoe tsy nanana ninina fa tsodrano no menao lasa toboroa kehitriny. Raha misy mpintonga eto androany aza karazan'ny olona manamaivana ny tsodrano ianao fa io tsodrano io tompoko anisan'ny miantoka ny fiainanao. Ahoana tsara hoe miantoka ny fiainantsika ninona? Ny tsodrano. Tsiroko vavolombelona anao na amin'ny fiainako amin'ny fiainanay mivady raha tantaray dia hoe fiainako hatramin'ny fanombohana ao moa mamanay ao aririnao ngambany fa d'après ny resany ny tantarainy dia hoe tamin'ny ianao tsofina rano izy dia mbola kely nitsotrona dia natolotra ianao tamin'izay fotoana izay dia nitsotron'ny pasteur Adolphe dia nitsofiny rano dia be dia be nitsodrano notononony teo anisa zany hoe tonga ampalopin'Andriamanitra ianao sy ny sisa. Fa rehefa vita ozy izy nitsodrano dia inona zavatra nitranga? Lasa mivady korera ny fiainanao. Le vady korera lasa tsy araka ny tsodrano ny zavatra niainako fa nianaditra na lalakafa mihitsy indray nizorona ohatrany tsy nifanaraka amin'le tsodrano. Fa izao ozy izy mitadiko daholo ozy izy ireo tsodrano ny teneniny tenenoko tsara fa rehefa mahita amin'ny fiainanao ny vilalana isaky mivavaka dia apatsahivoko an'Andriamanitra hoe Tompo efa nitsofinao rano ohatr'izao iny, efa nitsofinao rano ohatr'izao iny. Dia zao miakatra estrady zao tompoko. Aso tia tana mafy an'Andriamanitra afaka mijoro eto no nitsodranona fotsy te hitenanao mandaitra ny tsodrano indrindra avy amin'Andriamanitra napetraka Andriamanitra ao amponin'ny mpanompony. Aso tia tana mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Fa tsy vitan'izany fa izao nisy fotoana izay mivady fampiresaka tamin'izany plein temps dia izao ny zavatra nitranga voatendry tao moa hoe misy aminareo any mano fianaratsoa za moa efa courage hoe za zany dia nahazo appel amin'ny pasteur Adolphe amin'izay raha lazakio izy miomanana fa ianao no any andro zoma io andro zoma tamin'ny 7 alina sa tamin'ny 5 hariva dia izao izy ianao izy miomana fa ianao no alefa any fianaratsoa za fianaratsoa zany tsy fantatro zany tamin'izany mbola tsy hitako zany mbola tsy nandehanako dia ok dia izy rapitso maraina sabotsy rapitso maraina ok eny tompoko dia ina zavatra nitranga lasa natory nandamanentana lasa natory vonona foana satria efa miaramila izy ity dia zao zavatra niseho tonga maraina nisy tomobile tery amin'ny vavahady tery efa niandry efa ela za efa vita homana
fa zao ny tao anatin'ny fokisiny saika za tsy andeha aloha raha tsy mahazo sodrano avy amin'ray aman-dreniko ara-panahy tsy andeha mihitsy ny dia iny ny andro teo ny rehefa somary mikitaba kely andro zareo fa sendra nahita ny maman'i Daniel amin'izay nidina avy any an-trano avangy tonga dia paster vavao kely atsofi rano amin'ny zavatra ho ataoko rehetrarehetra dia inona zavatra nitranga ozy izy ao ary favavahany ianao dia nitady lakile an'le trano atao kaiky ato birao moa izy tamin'izay tsy haiko amin'izao dia lasa tao zay mianaka dia nivavahany tao dia nitsofi rano ary nitady tiky daholo le tsodrano zay efa tanteraka daholo izy amin'izao alleloia fa tsy vitan'izay fa azoko nitsodrano tany amin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra fa avy eo amin'izay za mbola tsy andeha fa za koa manana ny ray ara-panahy baiboly dia miteny fa ny zava-tsoa inona hoe ny zava-tsoa dia avy any ambony no mikoriana raha tiako ny azo ny zava-tsoa mila mandinika aloha hoe iza ny amboniko iza lehibeako rehefa fantatro amin'izay hoe ty le lehibeako napetrako ny tompo fa tsy hoe le fanirianao fa napetrako ny tompo eo aminao dia inona natao manomboka mitoetra eo ambaniny ianao zay moa tokana miteny hoe izy amintsika ny efa natsakaka mivavapompy ery dia ataonao ery ny sio dia fadianina mafy ianao mba ho feno ery fa tsy maintsy manaraka prinsipa an'Andriamanitra ianao raha eto ny vavapompy dia tsy maintsy mialoka ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra alleloia zava-tsoa avy any ambony no midina dia inona za te aomby amin'ny zavatra ataoko tiako Jesosy hiaraka amiko foana ary tiako ny teny hiaraka amiko foana amen tamin'izay fotoan'izay nisy école biblika tamin'izay dia tary amin'ny efitrano tary ariana tary tany pasteur Adolphe tamin'izay efa amin'ny enina izy efa mampianatra lasa nandeha tany rehefa lasa nandeha tany jereko fa efa ao anaty fampianarana be mihitsy tsy haiko misy amintsika hoe fa anisan'le nanatrika atao matadidy an'izay ngamba dia mampianatra be izy za ery anany ery misinyalina paster tsy mitodika mihitsy paster fa tsy namela miary miklaksonna ihany paster iny fa nitodika kely amin'izay izy toy hoe paster dia hitany fa manelingelina toy izay hoe avira lazaki za manko tsy mifantoka ny olona tao fa mifantoka an'le tsodrano voanitra ay vahoaka beka iny tao dia ohatry nangiembotra fa izy teny andaotsika rehetra iaraka itsagana ozy izy fa hivavaka sy tsodrano an'ity rahalahy ty fa androany izy mandeha any fianaratsoa alleloia vo may korazy fa tsy nyraiko ara-panahy ihany ny tsodrano fa misy vavaky ny olona maro koa tao dia korazy andao te hatanina mafy an' Jesosy alohantsika alleloia dia inona ny vavana ny tsofina rano vita zay zay vao niazakazy aiza ho ale sofera ndao amin'izay sofera ianao indray manaitra lasa nandeha maivana be mihitsy ihany nandeha tany alleloia dia raiko manokana ny tompo farako ny tsodrano izy mivady ny zavatra nitondran'ny tompo anay teo amin'ny fiainanay mivady ireo ndao te hatanina mafy an' Jesosy sika alleloia entiko manana programme sy projet be dia be zay amin'ity taona ity fa nyteny mihitsy zay hoe na izahay tsodrano ny fiangonana satria fiangonana mila tsofina rano ny début d'année tsy maintsy ary protocole an'Andriamanitra mihitsy zany tsy maintsy arahana fa zay nanapa-kevitra hoe zay ranga tsy tsodrano ny fiangonana izany ahoana moa nitsofanay rano nefa zay mbola tsy nahazo avy any amboninay dia inona ny afafinay amin'ireo nefa zay tsy nahazo fa nanapa-kevitra hoe andao ranga hidododo hoany amin'ny ray aman-dreny andao aka tsodranotsika amen rehefa azonay milamina tsara amin'izay zay rehefa milamina tsara ny tamin'ny ray aman-dreny nanomboka ny resaka mamanay neny tsofi rano zay dia mitsodrano izy nakany amin'ny rafozana tsofi rano zay papa dia tsofin-drano ny antso dadanay tsofi rano dada aloha fa be ny zavatra ho ataonay amin'ity taona ity misy fitsipika ao amin'ny tontolo fanahy ary tafiditra ao anatin'izany isika miaraka amin'ny tsodrano ny tsodrano anisan'ny garantie ny fiarovan'ny tompo anisan'ny karazana inona izy ity couverture spirituelle ninona ny tsodrano amen amen alleloia dia nonao tsara nge ty zavatra ty tsoro vavolombelona kely anao ihany rehefa miposaka ny 31 iny ty début d'année tao anatin'ny fotoanany 31 décembre hitra premier réveillon iny
dia nisy feon'Andriamanitra tato anatiko a dia niresako amin'ny fiangonana hoe zao a ity teny amin'ny Genesis ity nomeny tompo atsika ary Andriamanitra nametraka andra lehilahy tao Saedena ary nandidy azy mba hiasa sy hitandriny toy izy ny tompo taona mila hiasany ty taona ty fa Andriamanitra dia hitany hiasany tananao tsisy fitahin'ny tompo zany aminao raha tsy manana asan'ny tanana aloha ianao misy karazana fiainana zany a mila manana asan'ny tanana ianao alleloia misy fitahin'ny tompo tsy maintsy mitaky ianao aloha maninona aka ohatra fotsiny a ahoana ny teny baiboly na ohatra nampianatra anay zany Andriamanitra hoe tsy mahazo kristianina paresseux amin'ity taona ity tsy mahazo kristianina kamokamo lasy kamokamo vavy amin'ity taona ity fa mila mihetsika fa Andriamanitra miaraka aminao amin'ity taona ity mampamokatra ny zava-drehetra zay kasihanao ray manontolo alleloia fa zao ny zavatra anankiray amen nampahirezina ny fiangonana satria taridalany tompo mihitsy ilay izy hoe manangana zavatra nareo amin'ity taona ity samy manangana zavatra fa mavesatra ato anatiny ilazany zany samy manangana zavatra aza mijery ny fomba ny jugement ny olona na sarbo aroano ataonao na mivarotra clarinette mandeha manangana fotsiny ianao zavatra alleloia alleloia nisy olona zay teneniko anao dokotera dokotera mianatra io dokotera io a satria tsy tonga dokotera raha tsy mianatra hatrany evelany tany nanovo fianarana mba hahatonga anazy ho dokotera ary faniriny hatramin'izay niantsony tompo aminazy nefa tsy dokotera fa mpandraitra kiraro tao anaty fotoam-bavaka niteny faminanina ny mpanompon'Andriamanitra tonga dia izy ny siblen'ny tompo ianao io ramse ho mpandraitra kiraro ianao maninona ianao meme fa ohatra le ao an-tsainao mihitsy ny tao anatin'ny saina dokotera nandeha fotoana alleloia ina zavatra nitranga mitsabo nanomboka teo isaky mitsabo ty dokotera ty dia megrave foana ny aretin'ny olona tsabony raha tsy zany dia maty farany lasa nalaza ratsy ty dokotera teo izay tsabony io dia maty azonao ve izy voaroka amin'ny hôpitaly zay alehan'ny rehetrarehetra izy farany nanao anazy manokana na ranony fanjakana satria tena mitera-doza ny zavatra ataony olona nianatra izy fa tsy nianatra ny vadiny lasa mamela anazy satria izy tsy anasa tsony nakatina daholo rehetrarehetra dia zao zavatra anseho nisy kiraro mipetrapetraka efa simba tao an-trano fa nanomboka ny zairiny nisy fiadanana tsisy oatra zany tao anatiny rehefa nandraitra le kiraro izy nandraitra le kiraro tonga amin'ny fianakaviana ary nareo mahay mandraitra misy kiraro kopera maromaro any sao dia afaka alefako aty rehefa fianakaviana gratuit dia inona zavatra anseho alefaso izy tsisy atao ny zairiny eo izy mandraitra io mijery fahita lavitra documentane Inde nitany dia inona ozy izy ianao misy document momba ny resaka kiraro teo nanomboka ny tsiry ny etaeta anao kiraro ao anatin'ny fanahany dia inona zao ny tao anatin'ny saina anangom-bola andeha ho an'ny Inde dia lasa nanao formation tany koa tonga dia vidy matière première ampiasaina tonga taty izy nanomboka niketriketrika amin'izay rehefa niketriketrika amin'izay inona zavatra nitranga rehefa niketriketrika teo nanomboka tsy ara le izy fa niantsolona anankiray ao mba-pio tsy ara ndray niantsolona folo tsy ara ndray lasa mibaiko izy ataovy an'izao ty dia zao ahoana le commande ao tanteraka amin'ny antson'ny tompo izy alleloia sy fitiatana mafy an'Andriamanitra nitsodro zany anisa migaranty ny fiainanao amen tanapolo nge Jakoby ekena sa tsy ekena tanapolo iza Jakoby tanapolo fa nifilazay hoe misy tena ihany fa rehefa nahazo tsodro zany izy madiny kely fotsiny nge manao étude kely fotsiny tsika amin'izay azosika amin'ity teneniny ity hoe i Abrahama olona mpanefefo olona manama izy azy mpanan-karembe tsy zava-mahory fa tena manan-karena fa rehefa maty Abrahama dia izy nandova ny arenany Isaka ihany koa tahin'Andriamanitra nitombo ny arena zany iza ny zanak' Isaka Jakoba Esau ao
rehefa Jakoba sy Esau inona ny divan'izy mirahalahy tsodrano fa tsy lova fakeo baibolinao fa Esau nitomany nefa lehilahy matanjaka ozy ny baiboly fa maninona lehilahy tena bokin'ozatra mpiady any anaty ala ny mpiza no bekoretaka noho ny amin'ny tsodrano fa tsy nainam-piony tena amin'ny lova be dia be satria matakatra loatra zareo hoe ny tsodrano important noho ny lova napetraka ray aman-dreny satria ny olona manana ny lova ny ray aman-dreny tsisy tsodrano afaka niongotra aminazy hatramin'ny tany kely ananany fa ny olona tsy nanana ny ninona fa manana tsodrano afaka ny azo tany be dia be alleloia ny olona mana tsodrano zany ny tena olona manama izy azy ka ianao aoka tsodrano lo mamay anao ao ve satsy ao amen alleloia dina zavatra nitsanga lova ny Esau daholo ny lova avy any amin'ny Abrahama sy Isaka fa ny divan'izy mirahalahy no ny fahatakarany dia inona tsodrano important loatra ny tsodrano dia raina Jesosy eto manamafy ary mampatsiahanao zay ny iraka nanyrahany tompo anazy maraina zao anao satria ny tsodrano efa nivotra tamin'ilay sainky fa tsy hoe voavotsy alleloia dia misy erreur anapino ao ve satsy ao ao ve satsy ao tia ny erreur ampino mahatonga ny tsodrano tsy mety efa tsy mitrangy eo amin'ny fiainany anisany nanao amainina mafy any izy tao gara feo ny nody nanao ny amainina fa tsy tateraka teo amin'ny fiainany ka hatramin'ny fain-dane inona mahatonga an'izany ny mahatonga an'izany dia voalohany satria izy tsy mahay mitoetra ho zanaka manoloana ny tsodrano ao ve satsy ao Genesis firy le niresantsika teo Genesis 49:26 dia ho teny baiboly ny tsodrano rainao tsy niteny hoe ny tsodrano dadatoanao fa ahoana ozy izy raha tianao etefa ny tsodrano ao ve satsy ao nisy olona zay zao niteny anazy za paster andeha hariva misy tsodrano ny ary toy izy mantsy anazy ianao nga zanany fa tsodrano zany mety efa eo amin'ny zanaka ihany principe ny tompo indraindray adintsika zay pitsopitsony kely zay ary zany ny lalaovan'ny devolin'ny olona diso amin'le every fa tsisy dika hoe tsodrano rainao dia ino mijanona eo amin'le tsodrano ihany le fifatohana sy le fifaliana fa adiny le principe hoe tsodrano izy ozy izy rainao mahatonga ny olona nahazo tsodrano fa tsy mety efa eo amin'ny fiaina le tsodrano satria izy tsy mahay mitoetra ho zanaka ao an-trano mialatsiny tompo tsy haiko ianao eto androany na suiveur mpanaranaraka fotsiny amin'ity iraka ity fa raha tianao etefa aminao ny tsodrano rehetra efa navotra mila mahay mitoetra ho zanaka ianao ato amin'ity iraka ity misy irandriza rasondro be ny asaiko mampianatra anao ny zanaka maninona miasa fa tsy anisany afahana mipetraka en tant que fils na ao amin'ny tompo ary misy ny antsoina hoe enfant de Dieu sy ny hoe fils de Dieu misy différence be zany ny ohatra ataoko matetika dia zao za ny zanako mianatra daholo izy roalahy dia za tiako maka an'izy mirahalahy reo rehefa mba tiako zany maka mpianatra fa zao rehefa tonga mifakana mpianatra mbola tsy lera dia za miandriandro tahaka ny rehetra ao be dia be mpiara-mianatra ny zanako fa rehefa tonga mifiravana sokatra vavady tsy roviko daholo hatramin'ny zanak'olona fa zay zanako ihany no entiko makaizy mody raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha olanitra tsy izay piditra am-piangonana rehetrarehetra dia horofony fa zay naintoetra ho zanaka ihany mody any an-trano ialao amin'izay le toetoem-panapanaranaraka fa aoka amin'izay mitoetra ho zanak'Andriamanitra marina légitime na amin'izao iraka izao mila zanaka ra-panahy tsara ianao tsy mpanaranaraka fa mila mahay mitoetra ho zanaka anaty fonoteny kely ahoana ny afako mipetraka ho zanaka fa tsy mpanaraka mba tonga satria teneniko anao na misy mpiasa mialatsiny tokony afiteniko azy raha misy mpiasa trano anankiray ao anatina trano toko hoe dimianaka zareo enatra amin'le mpanampy anankiray ny karamaina fa zao zavatra miseho jerena fa endry noho ny zanany endry noho ny zanany le mpanampy endry noho ny zanaka le mpivady le mpanampy mahay miasa tsara tsy mila baikona amin'ny raha raha fa tonga dia mahay ny tokony atao fa rehefa tonga ny fahafatesan'izy mivady tsy le mpanampy no mena lova fa ny zanaka foana
ao ve satsy ao na io resaka fahasoavana io tsy izay mpanaranalaka dia higoka amin'ny fahasoavana izy ireo fa izay zanaka ny mpandova fahasoavana dia le mpandova fahasoavana resaka toe-ponjaza izy io. Alleluia. Toe-ponjanaka zafady. Dia zao le zava-misy raha mpanao Facebook mosesy dia hita foana ny photo amin'ny mosesy misy any arona eo akaikiny fa josoa tsy hita mihitsy. Josoa ohatrany any amin'ny sistosy fa ny différence entre arona sy josoa i arona akaiky fasafasy manaja ray metatra amin'ny mosesy eo izy fa tsy akaiky fo. Azonao ve? Akaiky vatana fa tsy akaiky fo. Fa josoa ndray mety ary 4 kilomètre ary amin'ny mosesy fa izy ray fo. C'est vision io, visionako, c'est vision io toanako. Zany atao hoe fonjanaka. Misy miainy ve? Mitoera ho zanaka raha tianao mpandova. Anisan'izany ny tsodrano. Ahoana ny teny Baiboly? Ny tsodrano rainao tsy tsodrano dadatoanao. Amin'izao manko efa malalaka be mihitsy ny zava-misy eny amin'ny réseaux sociaux eny be dia be mpitsodrano zao satria début d'année. Azonao ve izy? Fa avy aloha itsodrano mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tsy zanany ianao dia spectateur eo ianao. Afaka manao amen ihany ianao. Afaka tapena hoe amen. Fa misy fitsipika ara-panahy io. Ao ve satsy ao? Miala tsiny raha hiteny andio fa ampy anay ny anay. Alleluia. Ary nanova ny fiainanay avy amin'ny ray aman-dreninay. Alleluia. Androany ty hiteny anao fa itsodrano io anavaka anao tanteraka eo amin'ny fiainana. Alleluia. Tadiriko tamin'ny 2024 début d'année 2024 nisy vesatra napetraka ny tompo tato anaty dia zao nitsofina rano fiangonana tamin'izay hoe ianao ity taona ity dia ho taom-piangarana ho anao. Ao ve? Dia raha nay ny tompo fa maro be ny témoignage na zay izao voninahitra ny tompo tena nisy fiangarana be misy tamin'iny taona iny. Raha misy olona manarivony ao mba anisan'ny voafidy zay. Alleluia. Be dia be ny tranga voninahitra ao an-tompo zany. Fa no le tsodrano inonao fikirinao hatramin'ny farany ka nisy zavatra contraire an'le tsodrano areo dia le tsodrano foana fikirinao hoe velao avy zay avy fa ty tsy maintsy mitateraka amiko ty dia io fa miseho izy avy eo. Amen sa tsy amen? Dia anisan'ny tsofina rano ampiro zay tadiavin'olona sy nezan'olona azo tao anatin'ny 10 taona ho azonao anatin'ny adiny ray. Anisan'ny tsofina rano amin'ny fiangonana zany fa be dia be nazo témoignage. Paster, zavatra ny sasaran'ny olona fantatra ozy izy tena azo tao anatin'ny adiny ray ozy izy sasany azo tao anatin'ny ray andro. Ainy tompo atao zany. Zany atao hoe accélération divine. Alléluia. Misy olona mikarakara taratasy firy mois, firy volana vao tafavoaka fa misy olona tonga eo tonga dia efa mivoaka daholo rehetrarehetra vita ny taratasy. Tsisy kolokolo tsisy ninina fa tonga dia hoe tsodrano fotsiny tsotro zao. Ianao miloloha tsodrano mamela raha iresaka an'ity zavatra hoe ny tsodrano dia karazany mitovy amin'ny ositra eo ambony lohan'ny olona. Ianao olony tsodrano misy karazana ositra eny aminao fa araka le tsodrano navototra ny hery miasa eo amin'ny fiainanao. Amen sa tsy amen? Inoy avokoa ireo tsodrano efa navototra teo amin'ny fiainanao. Aloha resaka kely an'ity ao anaty fonotena dia miray amin'ny torotentsika ary ho anareo ray aman-dreny ray ny resahako. Ho anareo ray aman-dreny rehetrarehetra raha mpanangatanana anangana daholo nareo raha hitena hoe izy amintsika ny tena tiany zanany ho lasa lavitra. Fa maro aminareo nefa manozona foana ny zanakareo. Fa fotoana zao mamotsora foana tsodrano ireo zanako reo. Ninina ny différent entre anao sy ny zanako vavy na zanako lahy mamotsora tsodrano fa ho hitanao tsara fa ho marin'ny tompoko ny tena alokon'ny vavanao atafavoaka an'ireo zanako reo. Ekena ny ozona zao mila tapahana ary androany zao tsika napaka ozona fa ianao ty zavatra resahany ty ianao ihany koa mila mamafy tsodrano foana ao an-trano. Ho anareo le miteny lava ao an-trano isaky ny tonga ao dia krina dia le miteny foana ianao tsy mitonga saina fa manozona nefany leo an'ity trano ty asy feokiraka lalaka nge zay leo an'ity trano ty leo an'ity fa lasa mamorokiry ianao lasa mamoaka album ianao lasa vokoozona ny tokantrano lasa sina sotro hoe vila makaleo fa tsofirano ny tokantranonao. Tsofirano ny tokantrano na ianao ary lasa ho tia ny tokantrano be dia be ny olona tsy tia ny tokantrano tsy renge vadiny ihany tsy mba ohatra anazy. Zany ataon'ny olona amin'izao satria ianao tsy tia an'le anao
tsy mahay manaja anao, tsy mahay makasitraka le anao. Tsofo rano foana io anao io le anao, io ny tahiny tompo anao. Amen sa tsy amen? Tsofo rano io ary mino fa zay tsofanao rano ao an-trano koa dia hiasa satria misy fahefany any aminao. Amen sa tsy amen? Amaranako ny afatra dia izao. Alleluia. Teboka anankiray mila nanana aloha raha tianao etefa aminao ny tsodrano. Voalohany mila zanaka aloha ianao. Aza mpanaranaraka fotsiny an'izy mivady rehetra. Alleluia. Fa mitoera zanaka ara-panahy teneniko ampino. Ianao ve pinopino tonga atao amin'ity fiangonana ity sa zanaka? Ny anay moa ny challenge-anay amin'izao anaty fonoteny tompoko. Ny challenge-anay amin'izao dia hoe tsisy pino tsotra zany ao am-piangonana. Fa tonga dia hoe miasa ho an'ny tompoka vao pino androany ary ianao to dia manao asa amin'ny herinandro. Azonao ve zany? Ao ve sa tsy ao? Dia inona? Mitoera zanaka manoka androany. Dia ampianarana ampino. Mitoera zanaka manoka androany. Ny zanaka miasa fa tsy mitazana. Andao hetsika. Dia izao ihany koa, rehefa tsika zanaka ny anohana ny ray aman-dreny. Halleluia. Ary anofy ny tenenako azy. Jerena 5 mianaka nareo an-trano. Hividy fiara ho ny projet any dada sy mama. Toano izy rakizy toano ray aman-dreny rakizy fa ho anao ihany io fiara eo aoriana. Fa toano izy. Halleluia. Halleluia. Ao ve sa tsy ao? Le te hiteny hoe le zanaka. Ianao raha te hitoetra zanaka, toano ny vision ray aman-dreny. Fa amin'ny fotoana amin'izay, voakasika ny fony, teneniko anao iny le antsoina hoe hanipi. Natao hoe hanipi dia hanina azahoana fiana. Ka ny zavatra nataonao azahoana fiana andritran'izay sa le misy fomba fiteny zao hoe ny zanaka tsy nateraka. Ianao zao ny teny anazy tsy haiko moa zay ao am-pon'izy mivady hoe iza mampivatakorona an'izy mivady. Fa mino aho fa amin'ity toriteny ity ahitoetra ho zanaka amin'izay ianao. Te ahafantanao zay te ho zanaka amin'izay? Mpandova fahasoavana izy ireo ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao hipositionné en tant que zanaka. Alléluia. Alléluia. Raha izay fitsipika voaloha. Fa ny faharoany misy erreur ampino marobe. Marobe. Zany ny erreur n'ity mahafantatra pastera be dia be ity mamelary resaka an'izao. Alléluia. Indraindray mamono ny tenin'Andriamanitra eny am-bava le tokony inona. Ino tsara azavaiko tsara. Misy pino zay. Paster, angataka taridalana aminao sady mila vavaka sy tsodrano. Dia zao ny mila tao, zao mila tao, dia zao ny tsy azo atao, dia zao ao vivavakanao sy tsodrano, vitsy zay. Voadila ny ray metatra ery. Allô paster, misy problème ohatrao dia mila taridalana, dia mila vavaka, dia mila tsodrano. Finoana, miantso numéro hafa. Paster, eny tompo, zay mba mila vavaka nana, mila tsodrano nana. Zany aretin'ny pino amin'izao vaninandro zao. Raha Andriamanitra nampiteny an'iny voalohany iny dia tavinao iza ny ampiteny an'le faharoa. Tsisy Andriamanitra A dia Andriamanitra prime. Le vrai ny resahako. Azonao ve? Fa mahatonga anao mitady vava hafa satria finoanao ny problème fa tsy le teny. Dia hiteny ao anatin'izany problème ny olona rehefa nahazo tsodrano dia tsy mino le tsodrano fa mbola mitady teny hafa koa. Ao ve? Ao ve sa tsy ao? Ao ve sa tsy ao e? Pastera ray aman-drenao misy fotoana mitenenako an'izany. Misy pino avy avy niona madamako izy avy niona ny madamako izy dia papa efa niraisiny eny moa teo dia efa nisy vavaka sy taridalana zay fa aleoko mba hanantona za tsy hiteny. Fa rehefa tsy mino ny aminy dia tsy mino ny aty koa zany. Fa dia tavinao Andriamanitra iza ny mampiteny azy dia Andriamanitra iza ny heverinao mampiteny anao koa. Fa le finoanao mila reglena tsara. Mino zay lazainy ray aman-dreninao ianao dia tsy mitady feo afa-tsony ianao. Eny mora lolovin'ny situation mpiainana mitranga ianao raha karazana manana izay toe-panazy izy satria ny tsodrano dia efa miteny hoe atsangan-javatra ianao amin'ity taona ity. Dia eo amin'izay nefa hoe amen, amen. Avy eo mijerinao paosy 0 ariary. Meto an'ny hafa angamy zany. Zay raisiny amen. Misy fiteny betsaka zay anareo aby zay. Ohatran'ny teny zay tsy ao anatiny fa ianao ty rehefa nahazo teny ianao na mifanohatra an'le teny tsodrano azy ny azonao dia fikiro hatramin'ny farany. Ahoana ny alalàna fa ho anao ny tsodrano? Dia ny apokalipsy mamaly an'izay zay manatsofiny. Raha tamin'ny 5 janvier teo ny sofinao
dia natao anao le izy ninninona any aposinao sy any aposinao fa ianao fotsiny mila mahay mamikitra azy tsara amin'izay fa iseo passé hitranga foana ary anamarina ny teniny Andriamanitra amin'ity taona ity. Alleluia, alleluia. Sady zany ve voatsela nisy tsodrano voto zay ho an'ny mpino mpivady mafinahitra zay zareo dia zao nyteny ary zareo mahay manaiky ary mahay mankatoa dia inony paster zay io tena départ zéro tonga eto Fianaratsoa fa tena tsy hitanay zay atao dia nampahirezina nampianarina mba hiala amin'ny ota sy ny sisa satria Andriamanitra tsy miara tsy afaka inty iseho ny voninahitra ny tompo total eo amin'ny fiainan'ny olona mpanota dia nampianarina dia ifa hita fa nisy fiovana nanomboka ny tolorana saina amin'izay manomboka manangana zavatra mihoatra ianao manangana anaikisa nyity zavatra ataonao ty fa zay hitsodrano ary tsy tsatry ny vavaka ho anareo dia hitsodrano manangana nareo ty zavatra ataonareo ty any amin'ny faritra hafa no ny teninay ao ve no ny finoany ale teny napetrako ny tompo ambavanay dia iny izy zareo nakaniosy dia paster zaho aniosy tsisy fianakaviako nefa ny any dia hoana zao amototra teny andro any vao tonga niosy to dia mahita trano anaovana le izy ary tsarotra aminao manao mahita an'izany inona tokoa tonga tany arabaky teny tonga dia tafahoana amin'ny olona zay le rencontre prophétique tampoka misy olona ataon'ny tompo tafahoana aminao mifanaraka amin'inony tsodrano. Alleluia. Dia mijoro favinay paster voninahitra ho an'ny tompo fa miorina izy zao ay dia inona satria lanja miakatra ahoana hoe nitenenina indray voatsela tamin'ny fin décembre manangana indray nareo fa any amin'ny faritra hafa dia nitapaka zareo dia anangana any Toliara dia raina Jesosy fa vao tonga tao Toliara tonga dia nahita mpiara-miasa aloha ary atokisana tsara fianakavian'ny paster antsika any le izy fa zao zavatra anseho tonga dia tafatsangana toy izy paster anokatra tsena zao fa mamitsora teny. Alleluia. Ao afa vao misokatra eo tonga dia tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Vao sokafany tokoa afaka 10 minutes sa 15 minutes taty orinavina mitsorana zay vita ny appel anay dia inona paster andefa kely aho izy fa za efa nanaiky teo anatrehany to fa se volaziko voalohany dia tsy kitiako fa tonga dia voaloham-bokatra alefako any dia tahin'Andriamanitra izy niseho tamin'ny famarinany tsodrano. So amin'izay ny teneniny hitanareo Andriamanitra fa midira lalina foana afaka atao aminay tazomy foana ny toe-panahy efa nianarina sy efa azo tao amin'Andriamanitra fa raha iny toe-panahy iny tahiny tomponao hatramin'izay dia aza votra mpandrapiavo fa miletseranan Jesosy koa ny toe-panahy efa azonao dia raina Jesosy vao tamin'ny janvier ny olona mikilay daholo lany volany fety fa ry zareo mahazo fiara deo tia tanina mafo an'Andriamanitra. Alleluia. Nazo 4 tsara be zay ry zareo io zay paster tena tsofrany foana zay ozy izy fa tena tanteraka fa zao zay nahazo fiara indray ary akale izy Antananarivo ozy izy rehefa tonga tatery zareo toy izy hoe paster dadatoanay zao nefa mitondra anazy eto fa za tsy hiditra mihitsy raha tsy tsofinao rano aloha le fiara dia aiza hoanareo mivady ve nefa ao dia ao ary midira dia ataovy eo amin'ny voalohany tananareo fa hivavaka. Alleluia. Tonga soma tsara tany Fianaratsoa avy eo ny tsofina rano toy izy amantsina azy inona indray ny projet manaraka fa mila manangana foana nareo Fotoam-bavaka paster ozy izy fa ny ao an-tsaina indray zao dia zao akaentana ny velany foana indray ny eritreretinay toy zao hoe raha efa nataon'ny tompo zay rehetrarehetra zay no nitsodranona azonareo dia mbola ho ataon'ny tompo zany ho anao ho ataon'i Jesosy eo fiainanao nitsodranona azo tamin'le 5 janvier amin'ny anara maheran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Rehefa nazo tsodrano aza mitady teny hafa-tsony enina misy zavatra mifanohatra an'le fiainana trangary aza mitady teny hafa-tsony fa fikiro le teny. Amen. Amen. Rehefa ianao no mahazo teny hoe anangan-javatra toa dia etsy eo fa nitsodrano ny garantie ny vokatra rehefa avy eo. Amen. Andao iaraka hitsangantsika amin'izao fotoana izao andao tsika hiteny amin'Andriamanitra hoe tompo fo azo ireo teny efa navototra ao rehetrarehetra mba tsy ala atao poko mandrakizay fa azo mifoko dia manomboka hiteny ianao hoe tanteraka amiko zany amin'ity taona ity ianao ary afaka maminanso miteny mihitsy amin'ny volana ohatr'izao ny lavako azy Andriamanitra le teny mivototra ohatr'izao fa efa anaty parentezin'Andriamanitra ny taonanao samy mivavaka ary amin'izao fotoana izao aseho fa manam-pinoana ianao atao fivavaky ny olona mino ny fivavakao. Alleluia. Alleluia. Meteza olo nitsodrano Jesosy eo dia tiaka ianao anova ny fijerinao sady mivavaka ianao anova ny fomba fijerinao amin'ny fiainanao jere vo araka ny tsodrano tononona taminao ny taonanao asa mijery le zavatra mitranga fa inoy tanteraka lay tsodrano efa navotra fa iseho zany amin'ny anaran'i Jesosy.
Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy eo, anamarina ny teny rehetra ianao efa navotry ny olonao amin'ity fiangonana ity. Ambininao ny tsirairay avy. Ikorina amin'ny fahasoavana avy any ambony, ikorina amin'ny tsirairay avy. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Sezao anao ty taona ty. Ty ny taona tsara indrindra ho anao. Tika anao hijery amin'izao, mijery amin'ny finoana ao anaty vavaka. Akopy masony nofo, fa sokafo masom-panahy. Ataovy mahita ny lay tsoldrany tanteraka sady ianao amin'ny fiainanao. Tsy amin'ny fiainan'olon-kafa, fa amin'ny fiainanao aloha voalohany. Inona ny hitanao? Inona ny hitanao? Halleluja. Miova ny fiainanao. Mamokatra izay kasihan'ny tananao. Jesosy o miasay ianao. Zay inony rehetra ny tsodrany efa navotra dia tanteraka aminy. Ho tonga fitafiana ho azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tonga fitafiana ho azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Resaka yaramandeleres gloria shabababa. Asarato ny tananao. Misy fagagana, misy fagagana, misy fagagana no maniny hoay ka idera. Mamnani ianao amin'ity taona ity a. Misy fagagana, misy fagagana, misy fagagana no maniny hoay ka idera. Misy fitahina, misy fitahina, misy fitahina. Oh, misy fitahina, fitahina no maniny hoay ka idera. Oh, misy fandresena. Ho amariny tompo aminao zany. Halleluja. Izany no marina ary zany no nitsanga. Ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Taontsika mbola ilaza hoe an Jesosy ataony zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Taontsika rehetra mihitsy raha impinoana hoe any tompo atao. Any tompo atao, zay no lazainy ho atao. Tanterainy, na fikasany ho atao. Asa mafuya, fa izy tsy afuya.
fisika miaraka finoana ihany hoe mitombo dia taona io dia endrika finoana tsika ty atanana mafany jesosy tsara ny tompo a tena tsara izy a androany ny fotoanan'Andriamanitra nilazany ny tsara taminao izay hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana tsara ny toana dia avitsika ity amen amen aza mirororosainy intsony ianao fantatrao amin'ny marina ary izay marina fantatrao izay hitondra fanafana ho anao ary hitondra fiainana mamy indrindra ho anao amin'ny toana 5:24 ity amen totsika tsagana amarina fotoana azy misaotra tompo lay tsy to lay tompo izao rehetra izao misaotra ny amin'ny fanatrianao hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ry izao teto ary mbola natrika anao rehefa avy eo satria isy zavatra anankiray lehibe ho ampanaovonao anay mpanomponao dia ny atokany olona ho afaka amin'izay rehetra mety famatorana ataony devoly azy satria te hitondra ny fiangonana ity ary vonitondra azy ho amin'ny fiainana tsara indrindra anao amin'izao taona 5:24 izao misaotra tompo afafako ny rano Jesosy ho aminay rehetra fiarovana sy ho fandresena ho anay misaotra tompo amen dia mifarana fotoantsika dia miditra fotoana